le raha ty ilay nivolaniko antsika hoe izy nivolagna hoe andeha amonana valomanana ndraiky angalaky ny fananany hoe mankoroso ty koa raha volagny tam'izay za tsy mikoragna amin'io tamin'ny montage satria mbola raha valomanana opovo ka zay noko fa volabolagna raha tsy manjary aminazy karaha zay fa tsy nabokako le tamontage le resy anareo kiva fanjakanareo raha misy devoly menacé anareo kofa tsy navita contrat anareo tsy mahita lalana icontrena anazy io manatona anakavona fa za afaka metaky an'io devoly io tsy kitika anareo donc za moa tsy inono zareo ambaran'zareo mpaminany zany ka olona devoly io tsisy nanatona zareo hino azoko atao za tsy andeha zany de azakazaka aminazy any hoe zao raha nitranga tambolobe fa akory fa de niano fotsiny za de tsisy noko tsy mino anao za volagny hoe devoly za volagny hoe mpaminany samby pasteur moa le mandroka devoly regny devoly regny miteny gasy jiaby to sa mba misy miteny amin'ny teny hafa izy io zany miankina any am'le firenena sy le olona délivrenao foana izy io za zao tany frantsa misy olona ny délivrena tany frantsa fa izy tsy miteny gasy fa miteny frantsay le démon arakaraky le fanahy ao anatiny ao fa misy ndray sasany aty zany rehefa démon vazaha reny reny amina sonono anglisy de zay teny amitsika gasy tromba le lazana anazy le tromba zany de mamoaka miteny reny izy nefa le olona tsy mahay miteny frantsay ohatra tsy mahay miteny anglisy de miteny le le tromba ao anatiny eo arakaraky le tromba am'le olona zany de io na eto Madagasikara ohatra zany le tromba avy any ataotsika avy any Bealalana any de fiteny zareo any no avoaka an'izy ohatra le hoe le omby asa sy ny namany avy any zany le arakaraky le faritry miteneneny le izy fa nanaitra anahy fotsiny tam'izay teny Amborobe iny tapreny iny zay nandeha tany Dego de nisy olona nihetsiky tromba tany de anotaninay zareo anareo hoe tany Amborobe de zao nataon'le tromba anakiray zay tamy namaly le tromba atao aminazy tao zahay io izy tsy nandeha tany fa nylehibe anay ny tany fa nanino anao tsy nandeha tany zahay mako madinika ozy izy fa iny adiny mavety iny azonao zany de hitanao zany hoe izy zalahy zany mahalala ny zavatra nitranga tany Amborobe fa hoe ipetrahany fanany maty rehetra ao de ny fatany zareo zany zay de misy ny sasany hoe manontany aho hainao moa za haiko anao ozy izy taiza naizanao anao a tambolobe ozy izy manao akory zay ozy izy natrombo anao tegny ozy izy de nanokory nazo mafy nazo le tany nidoro anao tegny ohatr'zay izy de arakaraky le faritra iviny nitenenany zany ary le tambolombeny hoe le bandy tovolalen'ny efa sitrana tsara zao de aiza izy am'izao mety izy iny zao nisy niteny tamiko hoe any Antsirabe any izy mako mandehandeha izy iny am'le fivelomana sy le fitadiavana fa izy tsy miverina taminazy tsony le fa izy lasa apocalypsis nanao izy apocalypsis apocalypsis fa ndraindray koa nge matetika koa ny olona rehefa délivré izy de eo izy mafanafana fo vavaka ihany fa mbola tanora de mbola te hirevy sisisa ry de anao aloha anakely le fivavahana fa manakatsakana an'le revy ty de lasa mandeha ka ianao moa tsy hoterenao ny olona hoe tsy mety hivavaka foana fa ny didinao de manafaka an'le olona fotsiny manasitrana an'le olona hivavaka amin'ny apocalypse izy anazy zay iverina am-piangonana misy azy izy anazy zay fa ny zava-dehibe de hoe afaka le olona ary reny devoly reny na fanahy reny hoe tsy mety vonona mihitsy fa isorona fotsiny roana fotsiny reny tsy reny nge fanahy zany ino moana minono anazy izy tsisy vatana izy tsisy corps physique izy donc reny zany nany baiboly mbola mameraka andreny hoe mbola eo aloha reny manapatonga ny fiafarany zao tontolo zao ka andringana anazy any amin'ny ora farany fa reny rehefa vao miala amin'olona ray de mbola afaka miditra amin'olo kafa koa izy afaka miditra amin'ny olona hafa izy fa tsy tiany olona rehetrarehetra de hidirany fa izy reny zany raha resitsika ohatrany hoe reny le ohatra hoe tromba singaraza sy ny sisa reny de nanampidirana mihitsy le olona de na hoe am'misavin'olona koa no mety hidirany am'le olona na mizavatra hoaniny io na sary na soratanana na akanjonao na zavatra sotronao de fa azon'zareo nampidirana an'le izy any am'le olona anakiray koa zany de reny zany raha fa tafiditra an'ireny le olona anakiray ny force indrindra matanjaka mahafaka an'ireny malaky de fivavahana
io zany tsy akanavaka io na fivavahana katolika mamoaka azy na protestant na zandriny de afaka manao an'ireny daholo. Ary amin'ny resaka devoly io zany tromba eny zany devoly regny sa inona ny devoly de inona ny tromba de inona le aretina le amin'olona mako zany le tsy fahaizan'ny olona le zava-panahy de rehefa misy raha mianjaka am'le olo de fa devoly foana ny langazy itsovan'ny olo anazy lasa non commun zany le devoly fa hafa ny tromba fa io fanahy mipetraka am'le olo de tromba io misy anarana maro misy hoe randremisara rakotomaditra zanambao misy hoe randrinam-ponomerina le fanahy mipetraka aminazy eo radama misy karazany maro le anarany misy fanahana biby aminazy eo misy fanahana amboa misy fanahy karazana voromahery reny mipetraka am'le olo de misy indray ny anarany sasany atsona hoe koklampy vazimba kalanoro arakaraka le faritra zany de misy koa ny sasany le atsona mazava be baiboly hoe losifera dravona satana menarana ela devoly ka io zany samy manana ny anarany reo ka raha ohatra zany le olo zany ataotsika hoe fanahany rakotomaditra na randriny sara mipetraka aminazy eo devoly ny roasinao ny anaran'ireo tsy devoly i tsy miala zany izy petraka tsara izy manakory nareo tsy miala fa roasina tsy zay ne roasinareo io izy fa izy nareo io zay na le misary ohatra zany ke ngamanareo tsy devoly zay tsy devoly zay tsy devoly zay ozy izy afany devoly afany belzebou fanaranay ty de normal zany ohatra adosinao le olo le fanahy am'le olo tsy hainao ny anarany io tsy afaka anao atao zany io sady tsy miala am'le olo io karaha ohatra hoe karaha mandroaka alika ohatra zany atrano ato misy alika anaran'ny alika io ataotsika hoe bobi nyroasinao ale mivoaka milo tsy taito tonko bobi tsy za zany anarako bobi io sisy fa tsy za zany roasinao zany karahan'zay le isa mazava amin'ny mikasiky hoe idiratsika ny fanontaniana magnaraka ny zavatra heno de hoe ohatrany hoe manana sekoly ohatrany eglizy ravavy sasany ny eglizy apokalypsy ohatrany hoe katolika zao manana ny sekoly FJKM de ny apokalypsy ohatra manana zany savy hoe fianarana apokalypsy fotsiny zany natao sa kely hoe misy sekoly ohatrany miady hatramin'ny classe feur raha ohatra ka misy tena miezaka zany zay amizao zay moa mbola roapolo taona mbola voaingana le apokalypsy za président fondateur na fety Madagasikara tsy ary misy financement avy any ivelany na raiky azy fa ny anay zany financement anay de ny fanafitra ataon'ny fiangonana sy ny apafolo carré de io le fanafitra sy apafolo carré io zany no mba financement ampiasainay hatram'izay de efa miezaka zany zay magnano sekoly zao de efa mba misy zany eto Antananarivo zao mba misy sekoly kely 6e hatramin'ny 3e aloha mbola vitanay zao de efa misy koa any Fianaratsoa de efa manao koa zay ny Mazenga fa mbola tsy tena ngeza be le sekoly fa mbola mandeha tsikelikely zany le izy de ny ezakanay zany ampitombo ny sekoly io koa eran'ny Madagasikara karaha ataon'ny FJKM ndraiky ny katolika reo jiaby ny fiangonana adventiste magnano sekoly de mety iezaka koa rina kely eo raha manana hoe satria maro koa dokotera aminay ato mety hagnano karazana klinika kely koa zany mba manapina reo le mahandrasy sahinana mba tsy de ho lany vola be le fitsabonany amin'ny hôpitaly zany efa anaty programme any jiaby zany zay raha zay amle tsisy financement avy any ivelany fa pafolo karena sy ny rakitra ihany rakitra ataon'ny fiangonana le tobily rehetra de rehetra tsy fanananao volan'ny fiangonana sa volanao manokana amle fitadiavanao vola manokana ia za aloha zany tsy miasa afa-tsy ty le apokalypsy ty pasteur an'ity za président fondateur za tsy manana entreprise za tsy manana magasin za tsy manana société hafa ivelany ty fa de za pasteur Mayol apokalypsy ka ozy izy ilera atao hoe lotobila be tsara tare be fanananao reo reo tsy anahy tsisy misoratra amin'ny anarako reo na raika fa any fikambanana de ny zavatra misy
ny fitaovana rehetrarehetra na tany io na fiarakodia io na ataontsika hoe moto io na trano olona io zany tsy misy misoratra na amin'iza na amin'izy fa amin'ny fikambanana jiaby. Ny volan'ny fikambanana na ny fanatra na ny ampahafolo-karena indray de mipetraka any amin'ny banky jiaby ny vola io, ary io amin'ny association an'ilay fikambanana zany dia tsy amin'ny anaran'olona ny compte-ny volan'ny fikambanana fa amin'ny anaran'ny fikambanana, de signature farafakely ny roa ny mamoaka vola io. Ato amin'ny apocalypse de misy organisation fitantanana mazava tsara. Ny pasteur rehetra ato amin'ny apocalypse de tsy misy mahazo mikirakira vola ny ampiangonana na iray hoe ny fanatitra na ny ampahafolo-karena zany tsy mikitika an'iny ny pasteur rehetra eran'ny Madagasikara fa efa misy araky ny statuen'le fikambanana araky ny lalàna miveleo tamin'ny fanjakana de tsy maintsy manao trésorier ianao, tsy maintsy manao commissaire au compte ianao miandraikitra an'io, de tsy maintsy misy ny ordonnateur an'io famoaham-bola io ary mandeha amin'ny comité. Karaha misy zavatra ngeza be ho tapahana na hividy tany na hividy fiarakodia de tsy maintsy mandalo comité, de misy PV mipetraka hoe lany tapaka fa hovidina ny tany io, tapaka fa hovidina io fiarakodia io, de manapaka ny comité de misy signature miaraka ao, PV mipetraka zay, de zay vao mamoaka ny taratasy ny gestionnaire mandalo amin'ny comptable de any amin'ny trésorier ny taratasy farany de manao signature zany ny comité national ny président signese zay mamoa hoe ordonnateur mamoaka ny vola io. Donc mahalala daholo zany le comité rehetra de tadidio tsara fa ny comité miaraka aminay ato misy magistrat, misy mpitsara, misy expert na comptable, misy mpampianatra amin'ny université, misy manam-pahefana, misy olona tsotra, samy comité eo daholo. Donc tsy possible reo olona reo mandofa folo-karena, mandofa anatitra ka hividy tobile pasteur Mayolla amin'ny volan'ny fiangonana de atao amin'ny anarany. Olo mbo misy jery jiaby reo olo reo, na atsika mitandregny anazy ao anao pasteur anao ampiangonanao de volan'ny fiangonana vidianana ny trano, vidianana ny tobile ho anazy, tsisy iarana comité azovy vola anaiky an'izany azovy. Olo mbo misy jery jiaby le olo fa tsy olo lefaka jiaby ka ho fitany pasteur Mayolla am'izany. De karahan'izay zany izy ka izy io zay ato zany ireo le fidiram-bola jiaby sy amin'ny apocalypse ireo tsisy pasteur na raiky mitazona na zazo ty za mandray karama volaniko anareo io miroborobe le apocalypse. Donc normal zegny le olo zegny tegna mitady ny fomba nampitenanao ndraiky ny mpitondra fanjakana sisisy alefa zareo taminay tatiny impôt tamin'ny andro fitondran'ny marakaravalomanana nanao contrôle na jiaby bokim-bola mandritry ny telo taona avoay anatin'une semaine namoanao an'izany. Aiza anao vanao bokim-bola telo taona anatin'une semaine ho vitanao zegny ny vola miditra jiaby sy ny rehetrarehetra. Nandalo tatio koa ny Bianco farany teo tamin'ny andro fitondran'ny Tete Zamita iny ny samifine rahona fa manao blanchiment d'argent reo. Aiza nazahoany reo fafolo-karena hividy tobile betsaka ohatran'io ny fananany fa misy blanchiment d'argent reo natao jiaby ny anketiny zany, zahana jiaby fiangonana rehetrarehetra, rapport financier jiaby naboaka avy aiza, ny fananana jiaby misoratra amin'ny jovy zay totany ndraiky fiarakodia reto mando karama ny pasteur sy ny mpiasa rehetrarehetra, aiza ny fils de paille jiaby mandeha kinapsa sa tsy mandeha kinapsa, ny kolofoana jiaby rehetrarehetra zany ny parker boka avy iny mbo nataony zareo koa somba fiangonana fictif koa ty raha volanin zareo ty fa raha tsisy fa ho verifienay koa io rapport financier aminareo ty amin'ny fiangonana any nandiana zareo koa zay fiangonana nandanany tany koa nanaovany verification comparé les chiffres miditra ty amin'ny foibe
sy ny vola avy any am'le fiangonana lany fanahy zareo zarehefa le vola mihitra normal donc zareo raha mahavitan'io satria misy olona mandofa folo-karena misy dan'le olona nanomboka nanondofa folo-karena nanomboka ataontsika hoe 30 000 na 40 000 zao ty izy fa mahazo hatrany amy 20 millions 30 millions 40 millions hatram'izay mipetrahany tany efa misy olo sasany efa mahazo dan'le 100 millions ny atao folo-karena alohany reny olona manana entreprise sy manao société ngeza be sy ny namany reny zany hoe mahazo bénéfice na 1 milliard izy zany ke olo firy natao mivavaka zany ke rehefa hitan'zareo zany fa madio donc le fitantanana araboly indray nataon'zareo hoe zaho koa zegny le tobile so misy misoratra amin'ny anarany fa ity karamany karamako tena tsisy mamenatra anahy zany karamako pas dépassé 5 millions karamako za président fondateur manaraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena malagasy ny simiko koa ny karaman'le mpiasa jiaby zay fa ino raha nataon'zareo zaho koa katikatyreo fa io karamany io koa fa misy misoratra amin'ny anarany donc karamany io tsy possible azo katikatra ke na izy zegny nanodikodina volam-piangonana nividanana azy io na nisy blanchiment d'argent natao atao zahana jiaby le tobile tsisy amin'ny anarako na raiky ary amin'ny mahafikambanana le apocalypse pasteur misy membre de bureau de misy mandat ve misy fifidianana filoha ve sa efa anao foana filohan'io hatramy farany ya le izy aloha zany en tant que président fondateur anao zany de logique zany anao foana ny fondateur tsy possible président fondateur o solon'olo tsy olona ampianarinao koa donc tsy logique zay ke anatin'ny statut zany lerana fa tsy eo koa za tsy haiko hoe afaka 10 taogna fa tsy eo koa pasteur maeo de zay vao mifidy président national ndray zegny karaha ohatran'ny fitsika elo sy ny église reo karaha statut-ny katolika zao todrozy papa zany de ndraiky izy tena eo izy mara-pahafaty raha tsy hoe misy zavatra tena tsy maintsy anoloana anazy fa ny fifidianana bureau zany misy isaky ny misy ty ny congrès national zany hoe araky le statut isaky ny 10 taona de manao congrès de mifidy ny bureau national zany anao zany de mametraky reo bureau reo zany fa président fondateur anao zany io foana jusqu'à mandra-pahafaty anao zany malaza fa hanangana tempoly ngeza be pasteur ohatra tsy nahoana tempoly de eza nanaovana io ya jerevantsika sary eto le izy fa io zany maketin'le tempoly io misariny io hitatsika amy sary io tamin'ny janvier 2016 zay voalohany taona lahady voalohany taona janvier 2016 nametraka vaty fototra anazy io efa vita zany io fototra io am'izao fotoana zao efa manomboka manangana an'le pile poteau satria io fiangonana be manko ny ambany ray manontolo zany parking de misy pilier zany mitondra an'io fiangonana io miakatra efa manomboka manao an'le pile miakatra ambony zany zaraina roa manko le fanderana satria io fiangonana io 137 mètres ny alavany de 70 mètres ny partie-ny largeur-ny anankiray izy io zany mizavatra be be ao anatin'izy io misy bureau misy appartement de misy amphithéâtre de misy salle de conférence de misy école misy classement amin'ny école io zany misy classement de misy réfectoire fisakafoanana de misy ino misy ty misy ny bureau ny mpiasa rehetrarehetra zay ny eo amin'ny premier étage zany de ny deuxième étage zany le fiangonana ray manontolo 137 mètres sy le 70 io fa amin'izy io mbola misy balcon koa zany am'le largeur-ny aty am'le 70 mètres zany mbola misy balcon koa zany amin'izy de zay mety mazaka olona eo amin'ny 30 000 eo izy zany raha normal fa raha serena le izy mety mihoatran'ny 30 000 zany mety efa misy fotoana voafetrana voavinavina hoe am'izao izy vita ny fikasana aloha zany sy ny analyzenay tsy de hoe fa aminanina de ao anatin'ny fitotoana no anaovana anazy satria mety antaniny olona hoe izy mpamatsy volan'ny fanaovana anazy io de mazano maka rehefa mizavatra ngizabe atao de hoe misy mpamatsy vola foana vao mavita fa zay hatram'izay mpamatsy volanay de
ny fanatitra sy ny fafolo-karena tsisy mamenatra anazy zany satria zavatra tsy fiangonana apokalypsy ireny reny manao fanatitra sy fafolo-karena zany ary tsy izay koa ny voalohany nanao an'izany fa jesosy mamoa de efa fito taona tao ny pentécotiste ny assemblée de dieu ny adventiste ireo fiangonana rehetrarehetra zandrin'ireo presque ataokotsika hoe 99% am'ireo de manao fanatitra sy fafolo-karena de io zany ny anay no ampiasainay anaovana an'le fiangonana fa baiko nomen'andriamanitra indray de hoe manangana 7 rivola eran'ny Madagasikara atraty ampiakan-dranomasina zay vonona anao ny azakazaka io de ny fandraisan'ireo andraikitra zany amin'io le olona 7 rivola io mandoa 25 000 par semaine zay mahavita mihoatra tsy maninona de zay ny système sy ny teknika azoana ny financement anaovana an'io fa le olona zany tsy terena satria eran'ny Madagasikara da le 1 million de membres zany 7 000 fotsiny tadaviny izy ny olona mba manana fahefana anome 25 000 par semaine amreo 7 000 personnes nareo de zay manao mihoatra tsy manino fa misy olona manao mihoatra misy olona manao 250 000 par semaine misy manao 100 000 misy manao 50 000 misy ny sasany par mois izy manao ataony 1,5 million ny azy ohatrohatrany zany de iny zany nijerena anaovana an'le fiangonana ka rehefa natao nikajikajy zany de mety eo amin'ny 7 taona eo zany vao mety ho vita le fiangonana raha ohatra ka tena ara-dalàna le fandoavan'le M7 000 le olona 7 000 manao izy zany hoe mpiatafika 7 arivo zany de atao hoe M7 000 le izy zany Sukafy ny lanonana. Amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sady filoha ambony indrindra ihany koa maro-boninahim-pirenena sy araka amin'ny fahefana izay menanay zahay professeur Babaroel Lalala, chancelier de l'ordre national de Madagascar, de manolotra amin'ny lalana ambony commandeur de l'ordre national de Madagascar. Farano ny lanonana. Mangataka atsika menakavy ahiteka mafy be sy andindy eo natria zao mpandorana ny pasteur Marbonaro. Mikasika ny fifandraisan'ny pasteur Mayolina manokana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny fifandraisan'ny église apocalypse zany amin'izay mbola hoe raharaham-pirenena zany satria moa ko zavatra hita vao tsy ela teo hoe nahazo ny commandeur de l'ordre national zay ny ilazana anazy hita fa nahazo olona tena nahazo olona be da be mihitsy zany hoe tany amin'ny collision misy fety natao faroapolo taona tamin'ny 2016 de ny feo mandeha hoe nanomezany ny fanjakana iny hoe commandeur de l'ordre national iny hoe mba rehefa tonga zany amin'ny 2018 satria tena hoe mahazo olona be da be pasteur Mayol hanohana ny fitondrana am'izao zany amin'ny fidianana amin'ny 2018 ka zay ny fanontaniana mipetraka de ny fifandraisan'ny église apocalypse manokana am'izay zany
resaka raharam-pirenena. Raharam-pirenena. Le fiangonana apocalypse pasteur Maelo moa zany lasa tafatsofoka automatique tamin'le raharam-pirenena no le faminaniana politika nambarako reny le tanisantsika atao reny de lasa tafatsofoka ho azy ianao de lasa na ny mpanao gazety jiaby azy koa fa misy raha mitranga amin'ny firenena fa direct manatona anakajy aby na zao zavatra misy amintsika am'izao fotoana zao nefa mpiazakazaka teminazy aby mpanao gazety ahoana hevitra pasteur ty orontany ty ahoana ty rano tsisy ty sisisa ina mba sosokevitra amenao zany de hatram'izay zany aloha zany position de apocalypse na de nisy aza reny faminaniana hoe hiala ny filozafy iverina ratsiraka hiala ny filoha ratsiraka de tonga ravalomanana de hiala ravalomanana de isy tonga roa reny ravalomanana za tsy ary mbola mitondra olona teny an-dalambe nanampy ny tontolona teny hatateraka n'le zavatra nambarao hoe mba tanteraka ny faminaniana nomenana de andeha za anakarama député ary amin'ny assemblée mba hanao ampesement ny professeur Zabianbe tsy ary nanana député raika nefa professeur Zabianbe mony ampesement nefa zay zavatra nambarao tonga 2002 nanonganana ny filoha amiral ratsiraka tsy ary nisy apocalypse na ray aza plaque fiangonana apocalypse na de fiangonana diabo reo nidina tamin'ny 13 mai tamin'ny 2002 samy mitondra ny plaque ny dolo jusqu'à ny fiangonana adventiste nisy ary mba mitondra plaque koa teny an-dalana lahatra satria hoe zay tsy miaraka amin'ny tolom-bahoaka de fahavalom-bahoaka za tamin'ny 2002 mako tsy te tanina fa voabloky mibarazy tany Tulia tany nanokatra ny fiangonana apocalypse tany voalohany aho tamin'iny de tonga mibarazy de tavela tany za ke tsy ary mbola nidina tan-dalambe za nitaona olona hoe andao hiaraka amin'ny tolom-bahoaka anongana ny fitondrany miral ratsiraka sitrany mba tanteraka le faminanina de tahaka zay koa tsy ary nidina koa za tamin'ny 2009 nanongana ny filoha ravalomanana na de toko hoe tsy de nahazo azy ny apocalypse aza ny fitondrana tamin'ny andro ravalomanana tsy nidina niaraka tamin'ny TGV mihitsy ny apocalypse teny an-dalambe nanongana ny filoha ravalomanana hoe mba tanteraka ny zavatra nylazay koa hoe fa marikirikitra le 7 ans zany ndao mpinatosiky reto sitrany hoe mba miala amy fitondrana i ravalomanana tam'izany moa nataon'le timma tam'izany mahajanonjareo le mpanao gazetinay reo hoe tena mazava mihitsy fa mahiolona mihitsy mandamosy ny TGV io satria netolona ny robe pastoral orange io ka izy mihitsy io satria izy nilaza hoe 7 taona de tianongana ny ravalomanana izy mba tanteraka ny teniny amizay tsy mpaminany sambo de zao nataon'le mpanao gazety namana elaisa nipetra tsara fa zay midina an-dalambe ngeka tsy mila ny reo vahoaka reo fa zay ihany de fa mafeno 13 mai zay apocalypse osiny de fa mafeno an'io fa raha mbola tsy midina eny zay de mipetra tsara laisan'ny tim reto fa zay tsy manonga-panjakana zany ary pasteur Maelo tsy manonga-panjakana zany de nanisy koa za tamin'ireny andro niteteza mita reny za nambesana mafy satria rehefa aminaniny hoe za mako apetraka fa tsy hoe vididy hoe maramila no ametraka anao de alefa diabo nitsao pasteur Maelo manakarama vola be maramila fa hanonga-panjakana fa te ho avy eo hitondra fanjakana de nambesana de narana maso araky zao rehetra ze information tonga zany donc za tsy mahay médecine ny fanjakana kolona tsao lefan'olona sao de marina tokoa zany tsy mety arano maso anao andiana arana maso téléphone sur compte 100% 24 sur 24 zay direction andanako azoko masaigny moa anao sisy miala am-bopo efa misy aza manaraka anao marapatonga ambatoroka avy ambatoroka ndray miova ndray le mpanaraka marapatonga ty Ambohidratovo tonga Ambohidratovo ndray miova ndray le mpanaraka marapatonga ty Ampefiloha na amin'ny fohy be eo misy mpanara-maso foana izy jiaby mivoaka soliditra eo anao mitandremo izy izy reo mavorana aminakaky ino raha hitandremo za raha tsy magnano raha tsy manjary za tsy mietreritra nonga-mpanjakana ino hitandremako am'izany olo magnano raha tsy manjary donc tikotikôty na mailo ke jusqu'à zao ty na de fitondrana ty ary mbola misy nandefatsao farany tao tamin'ny Facebook iny nahitany collision tamin'ny taona lasa iny sy le fanomezana ty commandeur de l'ordre national ty de hoe karaha raha ho lasy izy ty fe iny koa nampitenan'ty pasteur Maelo ty aloha moronana tsoko de mivota akazo be tany pasteur Maelo miaraka ny général Ravalomanana de général Bruno de général Fidson de général Ramakavelo de
raha avy eo zareo reo de nakany amin'ny tranony andro rajoely tany Ambatobe de rehefa avy eo de nandeha tany vo Tomasina tao amin'ny tranony Élysée Ratsiraka ka ny stratégien'izy ireo dia anongana ny fanjakan'ny Rajonary Mampianina alohan'ny 17 janvier ary 4 ny Pasteur Mayolina no nitomana ireo olona rehetrarehetra reo de izy moa nytinompoteana an'izany tsy Pasteur Mayolina nanefa zany tsao zany le fanjakana mainao zany mety nanao recoupement zany kosa tobilin'ny Pasteur Mayolina zany ake fotsy sy mangy io koa manko misy milaza hoe nareo azo vema fa ny tobilinareo fotsy manga ny akanjonareo fotsy manga izy zany taloha ny apocalypsisa ny azo vema ny azo vemana izy eo raha mbola betsaka vo telo taona raha betsaka fa tsy mbola hoe ny azo vema ny taona nanao fotsy manga zay nefa nanao fotsy manga zay zay vao nanao zay nanangana parti politique tamin'ny 2012 satria tsy maintsy mba miomanao koa anao ka raha ohatra tanteraka lefa aminanina avy amin'ny fitondrana foana vo anangana ny toko politika anao ny mpitondra hatramin'izay fadimiteto nefa tonga ny fitondrana foana zay vo nanangana ny toko donc le olo zany miasakatsaka mitondra daholo satria mitady toerana daholo zay fa nisy any toko ary nany akanjony tokona ery de efa fotsy tsy manga tamin'ny 2012 tsy mbola 2013 a GFFM Gideona fandraisena ny fantrana eto Madagasikara le GFFM zay nana 2012 io le fanitsangana ke ina zavatra andrany raha ohatra ka tobilin'ny apocalypsie 4 apocalypsie hitanareo ko fotsy manga jiaby reo de tsy mora ny fanjakana be no tonga de makasary sy manana zany raha ohatra ka zany no marina fa eo zany le fifandraisana le mpitondra fanjakana nisy hatramin'izay izahay na mahazo anay mpitondra fanjakana na tsy mahazo anay izay tsy manonga mpanjakana zany satria tsisy firenena niarina teto parkera hatramin'izay nisy ny fangalam-panjakana zay sa ilera zao toke tsy haiko 27 ans nefa na izany aza mba hainao ihany ny histoire nisy ny 72 13 mai nisy ny 91 de nisy ny 2002 nisy ny 2009 tolom-bahoaka reny a niongana ny fanjakana niongana ny fanjakana fa zao inona ny zavatra nanonganana ny fanjakana tamin'izany hoe mba hanana fiainana tsaratsara faonganiny ty fa crise tsika fanongana mpanjakana firy ny teto amitsika izy le afaka milaza reo am'izao fotoana zao fa tena ohatran'ny Maurice ny toekarenantsika malagasy de efa miakatra tsara ny fahampenan'ny malagasy rehetrarehetra fa nilozana lavitra zany fanitrana zany fa tsy voaika pila no tany amin'ny 72 ary tsika am'izao zany zavatra zany lefa hitako zany lefa fantako tsy mba nitondrako olona tamin'ny 13 mai ka na fitondrana ty za tsy tahaka ny tsindrako olona tamin'ny andron'ny professeur Azafy tamin'ny andro Amiral Latsiraka tamin'ny andro Ravalomanana tamin'ny andro Teteza Mity nitandalambe zany koa tsy tondrako olona koa amin'ity fitondrana ty zay hitandalambe koa ary na mbola izy mpitondra manaraka eo tsy miofa zay filozofiko zay parker tsy miofa zay ka ianao milaza hoe anao ve manona ny fitondrana anareo miaraka amin'ny fitondrana izahay ane hatramin'izay tsy nanona fanjakana fa zao lazaiko anao manana toko politika zay fa azovy ny afaka hivolana hoe manana ministre atao gouvernement fitondrana ty ny apocalypsie hatramin'izay azovy koa ny afaka ilaza hoe ny membre apocalypsie zao ary amin'ny anina ny toerana conseil président ty tsy ary mbola misy isika zao ty fa zao izahay zao ny toetsainany ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra fa zay tsy anangana fahavalony izy an'izy ka na mena toerana zay na tsy mena toerana zay tsy mpanao politika mitady toerana ka hoe rehefa tsy mena toerana zay de hitsangana hoe de efa mpanohatra tsika efa de ahoana efa niova impiry ny gouvernement de ahoana am'ty gouvernement ty zany mbola olo zany zay satria zay tsy mangataka zay tsy mitalao an'izany ko mafatany fanjakana hoe tokony amena zay misy olo fa za tsy anao ministre tsy atonona ana le patalona ministre fa misy olo aminay atao za atao ministre misy olo atao zao fa zay tsy mangataka an'izany hoe ameo zay nandeha tsy maintsy andoalika de hitomany eo ka hoe anareo ve manona ty sy fanjakana ty za tsy mbola misy zay tsy mbola manao hoe mpanohatra na hoe mpanohana fa zay ndray raha misy zavatra manjary ataon'le fanjakana zay miankoraze misy zavatra tsy manjary ataon'le fanjakana zay miteny fa tsy mijery arina tafo de ohatra zay zany fifandraisanay amin'le fitondram-panjakana misy hatramin'izay ka hatramin'izao fa tsy miova zay le fijerinay zay fanontaniana manaraka pasteur
raha indray mandeha ihany zany tsy tanteraka lefa aminanina mety azo azo nalama teneniny fa efa marobe o ny zavatra ny teneninao kanefa tsy tanteraka raha tsy teny afa-tsy ny alohan'ny 2013 dia Pierrot Radionavelo no hitondra Titezamita tsy tanteraka zay ny Finoa Ravalomanina tsy ho tafaverina eto Madagasikara tsony tsy tanteraka zay de asa ahoana ny vali pasteur amizay kalizme Zenu la senyana